tolotry ny radio plus anareo zao. Herim-pomba ivavy. Tantara indray miseho nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantotosa Ajarandry. Tena milahatra be koa aty amin'ny fivarotana trondro ty izany ka. Marina raha tsy atao andreto ny andro raha ity fonana andrasana eto. Aleo tena ovaina zavatra hafa mihitsy ny loka ka. Ho tareto izy menadara ilozako ihany reny ty eto. Andraso hoe. Ay mba hitako ihany ny hevitra. Aleo fa anana kely etsy no vidiko dia hoendasiko ty totokena kely ty dia izay. Sady tsy dia manahirana izay ny vetivety karakaraina. Dia nefa ahoana indray le rafidy ka. Marina tsy ataon'iny maivana ohatry ny volomborona eto indray rehefa hanomesako afatondro azy eo. Aleo rangafa ny anjarako nomeko azy Zaho koa tsy dia maninona na ranona pango fotsiny aza no hinanako vary. Sady le vola ty konga mo ampividianana zavatra fakoatra ny otsony. Ary aleo hiampitetsy fa ho taraiky eto Marina. Efa ny folo sasany zahaty zao. Nefa zaho mbola vao hanokom-bary rehefa tonga avy ety. Tsara kosa ty rony ty zandriny eny Iainiko tena midina mihitsy le vary. Ohatr'izany foana lesy ny tsirona ravim-bomanga rehefa asiana saosy kely miaraka aminy Na io fotsiny ara nge dia efa malamy vary. Jery ity raha tsy tsemboka hatrana tapon-doha mihitsy. Zany no midika raha fa mety amin'ny tsara ny sakafo miditra ao am-bavany Sady zao no ahafantarana hoe salama ny zokinao. Le tsirona laoka mihitsy mampatsemboka anao dia ravim-bomanga ary. Ka tandremaro sao kofony eo. Rehefa atao ampitiavana aritsika ny zavatra anankiray dia tsara foana. Na amin'ny asa io, na amin'ny sakafo io. Eny fa na dia amin'ny fiainana andavanandro ary. Ohatra ny vary nohan'ny lahy io zao ka. Lany lahy tamin'izao fa tsy mila an'ilay totokena ohatra ny endasinareo io akory. Ka no hoaniko ampitiavana rery ravo Fa andeha hisolo-akanjo kely aloka. Efa lanina aty. Tsy maninona. Fa maninona raha mba mipetraka aloha Ny sakafo nohanina ary ty tsy mipetraka akory. Aleo rehefa ny ampianarana mihitsy riny vao makaina. Examen nge ho azo zay. Tadiavin'iny tango lalitra fotsiny io Sady ny lisany tsisy deuxième session tsony Raha vao tsy afaka eo dia tsy maintsy midompola. Ka zany ndray manana vaovao mivoky. Manomboka eo amin'ny 4e année dia efa tsy misy famerenana izany tsony. Zany verak'izy. Ka ataovy tsara raha ny révision anao maka aina nefa na dia izany azy Zany foana ny endrako ropaka ary neny Io zao izy dia taitaitra indray dia anadiny zavatra indray. Analao tsara fa ho hitandry moa zany rehefa tonga amin'izany taona zany ry. Mbola misy 2 taona lesy zany Mbola milamina tsara aloha zao zay. Dia menara ary tsara Efa tsy ho ela koa nge indri dia ivoky Mahaiza manararoatra rehefa mbola afaka mampianatra aloha izay sirainareo. Rehefa tena mazoto any aoriana any ange tsy misy fotoana ohatr'izany tsony Ny rainareo aza tononona akory neny. Tsy hitako izay mazavatra nataony taminay daty eo nandritra izay natsiarovako saina izay. Toa sady tsy hita manara-masony, tsy hita mba ho resahana, tsy hita mba nitaiza koa nandray mandeha ary. Hita ho aly izy. Zary ohatra nefa tsy mahatsiaro manandray izany tsony. Ary izy aza miteny an'izany nareo. Marina fa hoe tsy hita matetika sy tsy teo akaikinareo foana izy hatramin'izay fa
tsy midika nge zany hoe tsy tianareo menatazanana izy si resaka ka atao roneny fa zany ve tsy eritreritra ao andohanao fotsiny raha tena marina zany taiza izy tamin'ireny fotoana nanaovako ny sotenao sako reny ka tsy zava-dehibe taminy nga reny de taiza koa izy tamin'ireny zany narary sy niditra hôpitaly reny zany ve de mba fitiavan-janaka manaiky ange za fa tsy teo tokoa izy saingy mety nisy zavatra fa tena maika novonjeny kosa angamby tsy mino an'izany ary neny ny fantatro de enao ihany ary tsy nisy akoatranao ny mbola nahalehibe anay oatra izao ko raha tsy zany ve lesy fotoana tokony irana amin'ny sakafo atoandro ary zao tsy hita iziko tsy aleo mieritreritra hoe kamboty velondray marina nindry aza miasa vavy eo ravo fa mandehana ataovy zay ataondria efa amiray sasany any izao tsy ho avy eo ihany ve izy rehefa vita izay ataony ihany mety mbola be asa angamby izy ho tanteraka tokoa ane zany ozy ny any am-piangonana izay lasa fa tsy fa maninona koa atao trano to mangina be sa tsy misy olona ato o raha mianta fa to tsisy mamaly o rakizy fa nakaiza daholo ary ny zava-manana anaty torindrina sisa no mijoro ay ve le ty ato ihany sady tsy miteniny tsy mivolana ny mona ny mareniny ary nakaiza ny reninareo lasa ny fosa sy ny takoritsikeran'ny tanàna indray sa tsy ohatranao izy ka sady tsy fotsy varavaranao ranao izy ny tsy manako taba rehefa tonga avy tany amin'izay nalehany rehefa tsy hita roa andro fa ao anefitra ao ihany miezaka amin'ny fofotra mamita komandon'olona tsy maintsy aterina rariva mba azahoana vola hividanana vary sy loka hoaninay raha-pitso indray za nge tsy mila mien'izay hevitra elahy sy anontaniako an'lahy fotsiny valina fa tsy efa voavaly ve sady efa mahazatra koa ny tabatabanareo isaky ny miditra ny tokonana io matoa mamy tsy mahazaka tena fa alaina ny endro dadato sy reneny to dia nandray vola zay dia nirevy tany mandra-parain'ny andro na tezitra sy vinitra dia ny ato trano mahazo ny zakany satria baky nydoka tany amin'izay nalehanareo tanynareo dia mbola tsy tezitra amin'laharytsika akombony ny vavalara tsy te hialoko amin'ity trano ity tsonla dia efa mampitandrina zay zazakely tsy ray rany orana io koa alako mianatry ny mamingavingandrainy lahy tsy fa mingavingany zany ry dada fa ny marina zay tsy tianao avoaka satria mandratra anao rehefa tsika raina matsy ny zavatra ataonao dia lazainao fa mingavingana dia mbola sahan'la ihany miteny zany lazaiko amin'latsara ity fa zany na olona nyla ohatr'izao zany kitay mandrehatra ny hafa ato amin'ity tokantrano ity sa iverila fa tsangan'olona fotsiny tsangan'olona mihitsy satria tsy miasa saina amin'ny akohona fa mitsoka didy iza koa ary moa mahalala raha tsy nirinao ny fisianay menada ary za miny fa mety latsapany ninana mihitsy ary ianao nahazo anay ho taranaka mba sy ho fanajana ihany lesy ny teny avoaka mivava mba milaza fa nahita fianarana sy ny tapipahaizana ihany nefa mirehefarehefa amin'ny tany oatra zany ny ray nahitany masoandro aza sahany tsiratsirainy oatra zany ka rehefa tsy mendrika ny moimbonahatra dia aleo alaina baraky mangina ho ay alahy sa ty totondroko ty ny tiany lahampanginan'io vava lampetsipetsin'io ka tsy efa mahazatra ve moa zany tsy efa zany foana miainana telo mianaka tato nandritra izay taona ela be zay raha vao miteny dia voniny azo ka rehefa tsy hisy fanajana aly ty dia tsy maintsy voalako eny hoe no manao ratsy ihany ny avavy ka mitady zany lahy afaka mananatra ny latsara na dia tsy mitovy fahaizana amin'lahary ary aleo meko mihitsy le ty fa ohatra ny tafa ohatra loatra ny ataony fa ino zay tabatabanareo atondray izao tena menatra amin'ny fiarahamonina mihitsy fa dia izao foana isan'andro zao andriamanitro fa ino ny tena azanao tsika to mandeha raha be vavanao ka zao noho izy rehefa tsy mahay mipetraka amin'ny mahazanaka azy tsy misy olona mananatra ny nahitany masoandro zany ity andray tsy naninona ve ianao tsika
ao hoe fa tsy magnino ny orona eny efa mahazatra ny ohatr'izao fa ianao ve rangaty tena tsisy eritreritra tsony sa mihinana ny tsy zakanao tany ianao na nifoka ny afina tany fa ianao ve lasa daly za manintsy ny ankizy indray ny lazainao fa nifoka ny afina rehefa tsy vitanao mananatra ny zanako dia aleo ataoko mifanaovana azy mbola saika hoe soroko daholo raha nifin'io rehetra raha tsy nipotra teo ianao zaza raha tsy taiza azafady kely rafidy ny zanako aza mba kitikitihana ohatr'izao raha tsy tehetsoko polisy eo ianao olon-dehibe nge ireo fa tsy zaza kely ary mahafantatra ny tokony ataony koa izy ka za tsy mila olona mamaly valy anahy totokantranoko zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohako ny ahy tonga dia itsiko nyreny mampiata azy sy tsy mahay mitaiza azoko zany anaran'ny adroadrona aza mahay vava kely mba hoviana moa ty ianao ny mba nijery sy nitaizan'ireo zazy ireo hatramin'izay nahakely azy ka mandrak'izao tsy fandraisana ndraikitra sy fialanao adidy amin'ity tsy fipetrahana atao tokantrano ity no anton'izao asa raha mba ohatr'izao koa ve nitondranao an'ireo zanakavanao mahafatifaty anao isan'andro any aza mitavandra ny an'olona raha matoty ny andro zanadralahako zanakanabaviko ireo zany amin'ny voataiza tsara tsy misy samamaly valiny ray aman-dreniny zany na dia ray aza reto zanako monsieur tapitrohatra sy tapipahaizany reto ny tsy haiko fa angamba mety nandova ny ditra sy ny famaly valiana avy tany amin'ny fianakavianao tany aikosa ka hiakatra velona ny an-danitra zany nareo mianakaviko mahadio tsy misy pentina ary masina daholo aleo zay iandrony rary mba ho ana eto atany ihany efa fantatra ohatrany am-boalohany ngery raha mianta fa mialina an'ireo fianakaviako ireo ianao mahita an'le olona mba tafita sy manam-bola dia ny fanenjehana natao tonga aloha ny zanaky ny tena nefa eto mahamenatra ny ataony oka zay roniny ifamaly amin'ny adaly eo nareo dia tsy tiako fa ho tonga any amin'ny fikasihan-tanana indray raha aveo ka rehefa tsy maimena koa ny reny lahy dia voafelaky ny tamaina foana ary lasa fa tsy saina raitrano mandehana koa any amin'ny fianakaviananao any mahalevolevy anao sy mahavitanao tsara ary mino fa andaniny karamanao amin'ny loka andray ianao iny zao ka tsy misy rarahinao an'izany nataperiko tsy asiako ariary miangana tsony ary anandro vola zany no nitsemoka sy nitady an'io donc sy andaniko azy tsy problème anao mazava mba asiofisainana ihany na dia zany aza ry dada raha mbola miteny eo elahy dia tsy haiko tsony zay anaovako ny lahy ty mangina ry tsika mandehana sasao ivavanao io dia soloy ny akanjonao eny izay mihitsy ny fahendreny ary andeha hanala solosory afa tsy any zao misy fiadanana mandreraka miaramaina amin'ny kely saina ndao rehefa avy any mijokojoko ohatran'ny alika voakapoka rehefa lany ny loka ny vola rehetra tsisy hidiranao zany mba tsirariny kosa ary tsika zany natao nitady zany tsy mba misy fiarahamonina amin'ny mampianakavy mihitsy zany ato an-tranato ka zay rehefa manana ray adala ry ravo tsy mahalala fa tsy ny tenany ary mino fa misy antony hafa mihitsy mahatonga azy anao an'izao efa iara-malala fa reo fianakavian'ireo ihany no mampirisika azoko fa nga dia mbola mahagaga n'lay ihany ny toetrandreo marina aloha zany neny rangeny laza fa ohatrany ataondry zareo mihitsy aroa zay hialantsika sy haleomonina antsika eto amin'ity trano ity amin'izay mora ho andry zareo no mibody mifananantsika amin'ny mahalamatonga ny dada mantsony dia izy rery ny tolorana nyity tany ity tamin'ny dada be efa ho faty fa tsy mba nahazo akoatry ny tambara any ambanivohitra ireo menadata aminy fa voatery tsy maintsy nanofa trano fatany koa nge fa tsy afaka anao in'inona izy raha iresaka amin'iny dia dada ny brosiny tsikelikely ao ny lohany dia amin'izay dia manaraka koa le tsy hisy saina ka fianakaviany reko piratapo ny fanampatsiana aminy nefa dia vava nge ankiny nataoko tamin'ny teo zay efa tena tsy nasiako fanajana tsomy mihitsy fa tsy mety mahatonga saina azy zany fana zany azy aza dia miteny zavatra tsy tokony ho tenenina ihany alahy raha tsika foana inona zavatra toana ka efa makaleo rava tsy hitandringa ny fijalinina eny io za ary indraindray tena mieritreritra hoe andeha hitady asa amin'izay afa janiko any ty fianarany ity ka makarary ny haiko mihitsy angery ravo mijery any mikikotra sy mitady vola isan'andro ato zany rehetra zany nefa tsy misy sitraka fa mbola vono sy latsa ny azo mareta alory tsika
manana fanantenana dia mivava foana fa tsy maintsy mbola ho avy ny maraina ho antsika. Eny ezaka ny ianao izay vitako ihany fa misy mandondonaka izy izany fa ndano mba jereo azafady. Ndraso hoe Masera, manahoana ianao Masera? Manahoana Kiravo a? Inona vavao andre? Tsy misy inona Masera fa zao faly tsy dianao aty an-trano izao a? Ao, mandrosoa aloha e. Misaotra indrindra Ravo a. Fa tsy ao angandra aman-drenao? Neny izao nio fa dada mbola lasa nivoakaniko. Mandroso e. Ary misy reny efa namitsidika vao maraina antsika izy izany Ravo a. Kotsy tsara vela izy izany a. Manahoana ianao Masera? Tiatsika ty koa mba mahita lazaina. Manahoana ry se a? Ka mipetrapetra ary. Inona no azonay atao amin'ny Masera? Eno a, izay ty vao mikarakarako. Aza misahirana reo day. Ny tena marina reo ray aman-drenonareo ny tena tadiaviko. Misy resaka lehibe tsy maintsy ataoko amin'izy ireo farak'izay maika mantsy. Ka nendrery izao mioko. Izay ngeny efa nilazaiko azy teo tsika e. Tsy maninona re. Aleo fa hiresaka aminy a. Marina fa ilaina amin'ny fanapahan-kevitry ny rehetra ty fa nareo menakavy kely no mandinika dia manome valiny fotsiny. Andraso ary atsoko vetivety izy e. Makamaka aina kely ao ambadika ao mantsy izy fa somary reradreraka kely izayko. Mipetrarintsika fa aleo izany antso azy a. Aingana indri. Ka izay izao ny sarotra Maserako. Indraindreo ankizy ireo mantsy tsy dia tena eo matetika e. Indraindray raikitra any amin'ny asany ihany izy dia efa dia ilaiko mihitsy izao fanatrehany an'izao resaka izao satria tena zava-dehibe loatra ny vaovao entiko aminareoko. Nefa moa tsy maninona e. Araka ny lazaiko azy dahady eo dia nareo telo mianaka no lazako an'ilay projet. Anjaranareo avy eo no mandresy lahatra ny dadany Ravo raha manaiky izy. Ay, tsy maninona ka. Sady raha misy hevitra tsy maintsy tapahana efa eto ngeny lahamatoany e. Tsy misy tokony ilana azy akory. Mety tsisy irarahiny an'izany koa ary anery Masera e. Indrindra moa fa raha hoe mikasika ana telo mianaka na ny tokantranona izany. Indri? Fa nahoana kosa ka? Resaka mbola lava be re izany Masera fa ho eto aloha ny teninao a. Fa mila lamina izany a. Raha ny fandrenesako an'izany tenin'izy dazany mantsy dia ohatrany misy olana aminareo efa mianaka. Tsy fandraisana didy sy ny fiainana ndraikitra re Masera. Ianao ve moa dia hanana fiainana an'izany indray? Tena resaka hafa saiko resahako anao amin'ny manaraka izany Masera. Ary ilaiko ny fanampianao mihitsy. Aza tapahanareo aloha Masera e. Tsy voalaza mihitsy ilay projet. Ka zaho ary misy fikambanana iray izay ho miara-miasa amin'ny fiangonana. Iza taona ary zareo ny tonga eto Madagasikara dia miezaka mampianatra sy manome fanampiana ho an'ny sahirana ao amin'ny paroasy. Rehefa vita ny asa sy ho ataon'ny zareo amin'ny fiangonantsika dia mitondra ny ankizy sy ny tanora iofana ary asa any an-dafy ry zareo. Ay, le vazana tolotra tao am-piangonana tamin'ny lahady reny ve izany e? Reny indrindra raha matora anta. Tanora telo no entindry zareo amin'ity taona ity ka isan'ny voasafidy tamin'izany ndry Ravo. Fantatreo amin'ny fiangonana tsara mantsy ny fahazotondry mianatra sy ny toetranareo da mipetrapetraka tsy dia andrenesana ditra izany. Indrindra ny fahaizanareo mifandray aman'olona sy ny fitondranareo anjara-birika amin'ny fikambanana rehetra ao am-piangonana dia izay ny antony safidy ny atefa taty aminareo. Izany ve Masera? Dia ahoana momba an'izany ka? Ka miandry ny fanapahan-kevitry indry fotsiny e. Miandry ny valiteny iray aman-dreninao ihany koa dia miroso amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra tsika. Izany ry Ravo misy ohatr'izany aiza indray? Fa andraso aloha e. Hianatra any an-dafy izany ny zanako raha azoko tsara Masera. Indry raha matora mianta. Sady mianatra izy ihany no miasa. Ary matokeo ianao fa ny taratasy momba azy ihany no maninareo. Fa ny frisin'ny toerana andraisana azy moa izany dia ry zareo daholo no miantoka an'izany rehetrarehetra izany. Indray? Tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Misaotra Masera, tena tsy napoziko indray iny a. Tena makasitraka Masera. Tsy misy isa lasalany izany fa tonga dia raikitra e.
Ny fanahy izany aza mbola resaka tsara aloha izay efa mianaka e. Mbola tsy fantatra mantsy izay tenindrainareo ko. Tsy misy ilana zany tsondriny eny a. Zavatra mahasoa an'izany any ve dia mbola inona indray e? Sady tsy misy ivakiny loha amin'izany koa e. Tsy maintsy enona reritsika izay lazainy a. Rainareo mena-tany iny e. Izay mihitsy ka. Tsara ny mandray izay anatra tenenina dia misy olana azy eo amin'ny fifandraisanareo. Dia mbola mamerina ny fisaorana ihany re masera. Ny angatahako aminao fotsiny dia aza lazaina azy aloha izao vaovao entinao izao. Aleo mba izahay no teny aminy e. Endry fa tsy maninona e. Saingy mila fandaminana ny mopera ihany izany tena tokantranonareo izany a. Maka fotoana sionina mopera ianao raha matora anta. Sipaky talo fa maninona ny tsy misy tsiro mirehatra ato e. Dia nakaiza daholo ny rery tsy isaina isany. Samy miandry izay vola hoentiko dia manepoka ao am-pandriana daholo fotsiny. Miandro valoka sasarako sy ho vokatra ny atsembohako zako. Aiza hoa Andriamanitro, mamindray le tsisy sainy ty dia manako taba amin'ny andro alina. Fa inona izao raha fidy a? Sady tena tsy sienatra tsony tenao dia amin'ny ray maraina manao kermesy. Ay, voaka tany any le mpanararory ty. Naninona tsy nakatolomasy andro raha say. Efa alina ny andro raha fidy a. Mandehana anao matory rehefa mando fa tsy manala baraka anay amin'ny fiarahamonina ohatr'izao foana. Ay, tsy misy dika mihitsy zany a. Tsy raha io izay mombana maty mosary tsy misakafo ary fa tonga dia asaina matory. Ka ianao nge tsy miteny hoe mbola tsy nisakafo e. Mipetrahara aloha dia alaiko vetivety e. Ay, tsy mila. Efa alina tsy natao alina zany matonta zoma tsomena ohatran'izay. Manina koa nefa raha tonga dia mitsotra hoe tsy ilaina tsony le vodiko ato e. Za nge tsy miteny an'izany e. Ianao nge ny ray mpianakaviana ato e. Ianao no mamelona nyity tokantrano ity. Atoka ahoana ny fandroananao ato? Toa malako malampo tamby e. Satria mievitrevitra hoe fara-volana ny ary dia mandray volana ary fido tsifona. Aza mana tena la dia ariary a. Aza manao an'izany kosa rangatia. Inona namelomana nyity tokantrano ity raha tsy misy vola omenao ana? Nga everinao fa tsy mila vola na ny sakafo na ny fianaran'ireo zanakao ireo? Ze manfo ka mitedrava raha matotia. Za zao manao ze mafalifaly alala toko. Efa samy manao ze avelona ny tena mantsy zao. Sady nga tsy mahay mitady vola ny manam-pahaizana sy manakambo e. Atao inona fotsiny roa diploma be debiro. Fa ny ianao zany dia zany foana raha fidy a. Raha tsy tapitry ny loka ny vola dia tapitry ny fisotroana sy ny fimamoana isam-bolan'izao. Inona ny diranao amin'izany ka? Ianao nge efa manana mpamelona e. Eny e, tsy maninona fa hatrehako ny aditiko e. Raisy kokoa ny andraikitra tandrify a. Fa io aloha ny sakafonao e. Afaka mihinana ianao dia matory avy eo. Dia aleo koa mba tsy ho tairina izy da fa manao examen izy raha pitso a. Efa hoe tsy mila an'io ary tia. Tsy malala teny gasy. Andray, fa te maninona ny vilia vakiny ohatr'izao e. Fa tsy ianao ihany akory no mitady sakafo teo. Tsy mihinana sosiety siana zorangazora raha matotia. Olona miasa sy mitady vola isan'andro san'andro ve dia reny ny loka menana. Ka tsy misy vola re tao e. Tsy maintsy ino nataoko aloha. Sara mianta manana andray tapo amiko a. Any tsy mila mangataka sy manambitambo dia tolorany nomboritra sy ranom-boankazo.
manoatra noho ny rem-panjaka reny. Ato rangaka ratsy sosiety dianana tsondro maina sanandro zao. De mamoary vola ny avanao no manana rotsaka sy mahita vola isanandro ampiadanina anao, fa ny vady amanjana koa tsy manana an'izany. Rehefa tsy tady raha matoty dia mijanona miandrasa foana no manalatsaka avy any an-danitra fa dia ho fatika ireo tena isan'ny mianakafy. Handray izany vavanao Rafidy a, efa 3 volana ange ianao sao tsy nanome vola tsony, ka raha manao tsy misy tongatra trano fa any an-dalana de lany. Ka mahita ihany nareo zanako, tsy mila metihatra ny volan'ny Rafidy, ary zazako tabaisina amin'ny revoko a. Zay tiako, ary lasa koa fa ohatran'ny mampisava ny tokany sotroko fotsiny izany. Any am-bavy mbola mirevo tsara mandrapara eny andro. Mandehana andray any ange ny mahavita anao e. Mahavita na mihitsy. Ianao nga takaloko ny fianakaviako zany. Lasa fa mampite andona mijerinao ary. Fa inona mihitsy ny tena ao an-tsain'le rangahy iny? De zao foana ve ny fijaliana ampitondraina n'le reninay? Ary sao de mila manao zavatra ary ahy. Neny mantsy fantatro fa tsy havita ninninona fa na de efa maty vony sy mitrongo vao manato ary de mbola hiaro sy tian'iny tsy matao tody iny ihany. De inona nefa ny ataoko ka? Sa nefa heloko eo anatrehan'Andriamanitra indray fanaovako an'izany. Radio Plus. Aleo zavatra fa nieritreretina. Za kosa aloha raha misy fahavoazana iny de manasa tanana e. Tena jereko fotsiny mihitsy. Ary aloha ezaka katorimaso amin'izay aloha fa tsy efa kely sisa de azavy zany andro zany. Aleo tsy manako taban'ny iny eo fa manjary miasa saina io indray izy. Ravo zay tsy haiko raha taitra tamin'ilay teo iny na tsy. Ndry, fa tsy dada very mivoaka miaraka amindroneny toa avy eo amin'ny tsenry izany? Ie, teny dady io. Ary dia mavesatra mihitsy ry zareo izany a. Marina tsy efaharinareo polisy ireny tanterina miditra ao anaty fiara ireny. Jereo angeza ny fiedinedin'ny toa e. Ny tanaka vava mihitsy ny olona manodidina mijery azy. Dada moa amin'izany dia manoatra no ireny minisitra ireny. Dia aiza daholo ary zao ny mahitana ny tovolan'ny robarobany tony. Mandeha tsara kosa angamba ny aferandry zareoko. Fa na izany aza, mino fa misy idiran'ny volan'ny dady zao a. Ka raha moatry ny isam-bolana ve tsy misy tonga ao an-trano. Ary maninona moa zay mihitsy ndraso. Sady fa mbola lasa miverina indray ny tosy le zanany. Dia tsy fantatra tsony moa zany ary dada ny lavantranonao. Enao ndreo manana vady aman-janaka e. Kiala ravo, fa nga tsy mianatra indray ny tomborendreny ety Analakely ry tony. Sa efa tapaizana? Andi hianatra mihitsy ary dada fa mahita nrendrarendranao amin'ireto olona tsy miasa saina amin'ny avy reto a dia malahelo ny foko a. Mba misy eritreritra ihany ve ianao ry dada e? Ka tonga nanatra ny ray nahitany masoandro koa nga hono zato manam-pahaizana zandriny. Sa mitsiriritra ny fiainako dia mandalo aloha angata-bola. Mahonena ianao ry dada. Fa maninona raha mba mijery izay efa rany? Tsy anjaranao no aviko ry kialan'ny tia. Ary aza mifampiteniteny fa efa samy olo-dehibe. Tsy mba mampalailanao ve ny zanako tsy misakafo maraina fa tsy maintsy mamonjy ny fianarana kibo tsy misy ninina e? Dia tsy mampaninanao no misaina hoe ny vady aman-janako ny lazanao tsy mihinana riva fa mandro fotsy. Manginy fotsiny filanady sy ny SOS-teny ary ny latsa ataon'ireo mpiretam-po aminao sy ny tarana isan'andro. Zao ny lazaiko anao e. Rehefa tsy ampy anareo telo mianaka ny volam-pidirin'irenareo a, dia mba mampiasa saina.
mandehana mitady asa amin'ireo diplôme ameno trano reo jereo nge ny zanak'olona inona ny tsy ananany zao ka ny fianaranay mbola tsy vitako hay de ilozo miaka eo ary zaniko aza manatena natsony aloha rehefa tsy mavita andreninareo dia asay tonga mangataka tapaka pokisa-maraina any am-dranabavy amin'izay tsapany tsara fa ny fianakaviako mbola ambony noho izy atovy tonga ny amin'ny tsara zany afatro zany eny ary misaotra dada fa mba mangatatsodrana aminao fa misy inona hanambady nga efa fantatro tsy vitandra-miantatsony dia nampanambadiany lehilahy manam-bola tsy miasa saina amin'izany ahe mandehana rehefa ny fivarotana anao no mampientin'ny fiainanareo menakavy ka tsy zany ary dada fa draidraidraidray atreo aza toizana tsony raha hoe hitady volanam-pinanaovana mariazy aloha dia tsisy rehefa tsy mahavita mitokantrano amin'izao raha fidy tsy mamoaka vola mihitsy amin'izany dada zavatra fa mihitsy nge zany fa avy aloha aloha mba hiteny tsy maraha zany aho ary mandehana fa sao dia ivoaka raha nabavoka ho tezitra eo ampyandriva ireo valizy anankiroa reo za mieritreritra hoe sao dia tokony ampiana valizy hafa anankiray ary retsy akanjo retsy mantsy zao ohatry mbola tsy tafiditra nefa nkahesy mibokindria raha mbola tsy maintsy ampidirinao koa ravo maninona fa inona ty mahavarian'andria inona malasa sain'andria io ka tsy misy ina aritsika fa mieritreritra no avitsika fotsiny ka aza lefa amin'izany aloha ny sainy ny fianarana sy ny asa tondriany an-dafy any aloha ifatohana tsara rehefa tafita tsara indri dia ho hitantsika mian-dalana eo zany ka ty dada nge ny tena manahirana ny saiko dia ohatr'izao foana ve zany ny fiainantsika ravo ny fiainan-dady zany efa vity zany ny andriatrihana marina fa raindri nefa tsy afaka hiandry ny fiovaniny no avindri fa ao aloha ataovy izay idirany reto atao anatin'ity fa za dia hitady valizy anankiray hafa tsy atonona mantsy retoko efa mitelo nge zao nareo tsy maintsy tongeny vato amin'ny valo marina zany mandehana ary aloha any amin'ny tojo le namalahy ino mitady zay andra nenety fa tokony efiverina izy zay nanaty tran'ilay zatra teo tsofirano ary neny dia mba hoeto ambavaka ny zavatra rehetra kasaiko atao mametoky anao fa tsy maintsy tafita ary ataoko anenena ny dady ny toetra ratsy sy ny fitiavan-tenany tsy reanaka aza manao an'izany ianao fa rainao foana iny ny tokony ataontsika ary zao dia mivavaka ho azy mba iovy izy tia neny tia koa efa reny veny ataony ianao dia mbola omena famindrapo ihany izy indraindray koa angery neny na ny ataonao ary mahakivy anay menada ihany aza atao mahakivy anareo re zany tadiova ny zavatra rehetra ataony misy farany avokoa ary na mbola velona sy miaina tantany dia tsy maintsy hijinja ny vokatra nataony daholo ianao nienatra ny tany amamonina ny andeferaanaoko raha tsy nanaiky an'izany rehetra zany zao ianao mety efa lasa lavitra ny fiainantsika maninona nefa raha tonga dia mangataka divorce ampisaina izay tenineny zay ritsika tokony ifampitondram-bavaka tsika fa so zany indray no ampifanolana anareo mianakeo zany mihitsy rava mitsodrana anao mahavita izay atao dia ataovy izay mahatafitanao
mahaiza mandresy ny sakana fa tsy maintsy misy izany eo amin'ny fiainana. Ary mandehana amin'izay fa efa miantso masery, efa ampiditretana angamba nareo. Andeha ary ahy aza malahelo fa tsy maintsy mbola ho avy ny marainantsika. Ndao ary dia mahery izany zanako izany a. Efa bolana izay no nandeha ny ravo. Fa zary mangina mihitsy hatramin'izay tsy nahateo azy izay. Soa ihany fa nisy amin'ny masera mba manatitra vaovao momba n'ilay anabaviko any an-tany lavitra any fa raha tsy izany angamba dia tsy haiko intsony ny nahazo anaisany eny tato. Salama tsara hono izy ary mandroso koa ny fianarana sy ny asa taony. Miady rery ilay anabaviko any. Zaho ty tsy maintsy mbola mamarana ny fianarako eny Ankatso. So ihany aloha fa efa nisy orinasa andray anahy no fianarana asa ao aminy. Mino fa tsy maintsy ho raisandry zareo hiasa rehefa vita ny 3 volana nanaovako ny formation. Sady ohatran'ny mba tsaratsara karama ihany le iziko. Iny ty miezaka manafina ny alahelo ny anjanany fotsiny fa tsy karotra ihany indraindray ny ranomasy kely milatsaka amin'ny takolany rehefa miresaka ny ravo izay mianaka. Dada indray indroa izay mba nandalo teto nandritra izay 4 bolana izay. Fa tsy zaka ntsony ny miaina ato fa naleo ny mifindra trano any androny to mihitsy. Dia tena mahafo ny vady aman-jana ny tanteraka mihitsy le lehilahy iny ka. Ary andrasy fa misy mandondony izany. Ho avy eo. Ay dada. Fa ahoana? Iza ny tadavinareo? Ombokisa lehilahy. Tsy elany dia daviko fa ny renolahy. Ao izy. Ka tsy eo izy fa lasa nivoaka anyko. Nisy komandon'olona tsy maintsy naterana izay fa tsy mila mifanazavany lahy. Sady tsy resaka betsaka amin'ny lahy koa ny atongavako eto fa ty misy an'ity taratasy ity dia asay vao sinsonia fa ilaiko faraka izay maika hoe rehefa vita dia asaiko alain'le mpiasandrineny toy io ihany rariva. Fa ino ty ry dada? Tsy misy tokony anontaniany lahy anahy izany e. Tsy misy idirany lahy izany. Ary farany za aza tsotsoina hoe dadadady izany manomboko izao. Mazava? Mazava ka. Dia tena za mihitsy ve ny ao an-tsain'le rangahy iny. Tena marikiriko koa na mijery azy ary. Aleo andeha ihany koa fa saika niakatra mihitsy ny tany anatiko rehetra tany ny haino azy. Ary andraso hoe jereny ty taratasy ty. Fa taratasy avy any fitsarana ange ty. Taratasy fangatahana divorce. Dia sahany dada ve nanao an'ity e? Sahany nisaraka amin'iny. Ary eo ka fa mazava. Misy vehivavy manadala azy izany any fa tsy derineny to loatra. Raha tsy izany mantsy tsy hanao an'ity izy. Ary aloha tehirizina ato ty fa rehefa tonga ny eny izay vao asehoko azy. Ahoana indray izao ny fomilazana an'ity amin'iny. Dia tsy miteny ninninina izy izany ry tsika. Ka izy ary angeriny eny tsy niditra tato akory. Teo ambaravarana izy nanatitra an'iny dia izay. Za koa moa tsy nananeritreritra ny ampandroso azy izany mihitsy. Dia tsy miraraha izay fandehan'ny fiainantsika akory izany ilay rainareo. Eny fa na dia nanontany ny zanany vavy tokana ary izany tsy nataony fa dia ity taratasy ity ny napetrany. Ka normal izany ry neny. Atsika nieritreritra hoe roneny tony tena manodina ny lohany sy ny sainy fa mazava izao fa misy vehivavy hafa maika hovadiny any. Ary mino fa efa fanitsakitsahana hatry ny ela mihitsy izao fa tsy voangina. Nefa angeritsika tsy mbola nandalo nieritreritra akory izany na indray mandeha aza hatramin'izay nivadiana izay e. Tsy mbola nahatsikaritra fihetsika na fiteny hafahafa mihitsy nataony tato an-trano.
Zay taty aoriana no tsy haiko a. Ary nareo nga marineny dia tena voafandalitra mihitsy izany hatramin'izay a. Raha nandinika matsy dia efa ela zany izy ny nanao an'izany. Tena jokotsirika marina ka. Tsy mino an'izany ary tsika. Tena tsy mety manaiky an'izany ny saiko. Za mino fa reto anabaviny sy fianakaviany reto ihany no ambadiko izao ka. Izay indray nareo sy le fahatokisan'olona ity. Efa ataon'ny olona tsintsinina dia mbola manampy tamby azy ihany. Ka fantatro Rafidy ry tsika. Fantatro tsara koa ny toetrandrikala tsy vanin'ireo. Eny ary, ka rehefa izay moa masaka ao an-tsainareo afaka anao inona e. Fa tonga dia sy niavy teny izao aloha io taratasy io e. Za ry tsika tsy hanao siniana io a. Maninona? Fa nareo ve adaly e? Io ary ny tokony ararotonako. Ka tsy hanao siniana io a. Na izy tenany ary no avy eo engavy a. Tena tsy azoko mihitsy ka. Tsy zaranao ary verina eny misy an'io ahafahana miala amin'ireny abibiana taony ireny a. Io ary izao no averina ny aminy dia toroina indray iziko. Efa milaza aminao a fa za tsy hanao. Tsy terena izaniza amin'izany a. Rehefa izay ny a dia izay. Ka tsy hitako ihany izany izay atao anareo raha izany ka. Ary za aloha tsy ho tratran'izany olona izany eto fa aleo neny ny fanatrika sy hanome an'io any. Aleo avy eo e. Rehefa tsy vitanao dia atreo. Reraka zany. Vita ihany aloha ny asandroany. Ary aleo mamonjy fodiana amin'izay ka efa mandroso alina koa izy zany. Ny ankizy rehetra izay efa ny an-trano daholo. Any ianao izay ry neny. Ohatran'ny malahelo anazy aho zany. Tena ao anatin'ny fotoana ilako azy mihitsy aty no nisaraka taminy. Mba manahoana ary izy eo izay e? Mba salama ihany ve sa... Za koa moa tsy mba afaka mahazo vaovao avy amin'ny mihitsy raha tsy avy any amin'ny masera ihanyko. Izy nefa milaza fa mbola amin'ny volana Desambra ny mihitsy vao mety ho tafaverina aty Italia indray. Ikaroka-hevitra fa azoko vaovao any angamba ka. Andefa taratasy ohatra na iantso telefona. Ary mba manahoana re izay dady e? Efa mba niova ve sa dia mbola ohatran'iny ihany? Dia mba nahatsara anazy sa tsy? Oay, variana be koa azany. Efa tokony hiala kay. Soa fa mbola tsy lasa lavitra. Fa inona mihitsy ny tena dediavinao ty raha mianta? Inona ny tena hoandohanao? Ka zay efa nilazaiko anao izay e. Za tsy hanao sinian'io ninona ataonao. Afaty izao ve ny zavatra dediavinao e? Tsy ianao akory no nilaza fa aleo ny toetrako sy ny zavatra rehetra toka ato amin'ity trano ity. Naleko mihitsy ny sitaka aloha mba ahafahako misaina tsara zay tokony ataoko. Dia noho ny mandray fanapahan-kevitra ve za dia tsy hanaiky indray no? Fa ianao ve mba mieritreritra e? Dia efa vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe ohatr'izao ve tsika sady efa 4 taona mivadina. Olona efa anambonambo ary. Dia izay indray ve ianao vao hanao toetran-jazakely hisaraka? So dia mba lazain'ny olona fa lasa adala rangatia. Ka tsy misy rarahiko an'izay vavan'olona e. Fanapahan-kevitra ny ary tsy miverina amin'izay a. Fa inona mihitsy aloha zany ny tena androdrosanao ana anao sinian'io divorce io e? Sa maika ampiakatra an'le solika ianao? Zay hosolonao aloha raha matoty dia tsy tambo isaina. Fa mifanalam-baraka ataonareo ahy isan'andro amin'ny fianakaviako mihitsy ny tena tsy zaka ny vavoniko. Olona tsy nianatra zara raha mahavelom-bady amanjanaka taritindra mianta amin'ny sangany sy ny sisa sy ny sisa. Heverinao fa tsy fantatro daholo moa zany. Ary misy mitatitra ty amiko maray tsy hariva mihitsy. Maninona? Tsy mbola nisy nilazan'izany izay telo mianaka na indray maraina ary mba misaina Rafidy dia vadiko izao ve dia andeha alaiko baraka eran'ny vazamototra mba hatongava saina ihany ho fa ny olona nge matoa mahandalitra anao dia manana ny tanjony izy e.
Fantatro nge fa mezaky ny ampiady amin'ny fianakaviako indray ianao dia te hilaza fa ry zareo no milaza lainga amiko. Tsy lainga fotsiny nasesiny ny sofinao rangaha fa atsanga tsy amanorana mihitsy dia tsy mba malala manadiady amin'izay fa tonga dia mino ny vady aman-janaka tsy manatsiny izay ranakanota. Zay filazanao azy tsy maninona ny fantatro fotsiny dia misaraka tsika. Rehefa vita izay dia miala ato amin'ity trano kotianareo. Azo sady io koa nge na tsy anao sonia azy ianao mahita lalana foana n'izao dahako inona ny tsy vita ny vola. Ty tena lehilahy mohaka mihitsy. Na mohaka na modaka tsy misy idiranao zany omany tsara fotsiny ny fosiny saina rehefa natitra ny didy eo ny avokahako amin'ny herinandro. Zay ary ny anao roneny za nge efa nilaza taminao hoe ataovy ihany raha zay sonia zany miangatahany ianao moa tsy netiko. Tsy hanimba ny tokantranoko ary tsika. Za raha mbola hitady hevitra rehetra ahafahako manakana an'izany hatramin'ny farany ary nizaniza heritreritra fa resy noho ny fisarahako tamin'ny vadiko dia ho porofiko aminy fa na dia olona tsotra tsy manam-bola mitrongo vahoamana ohatr'izao ary dia za tsy hanaiky hatramin'ny farany ary vonona koa ny ady ho an'ny tokantranoko. Tena miaiky anao ty ary neny ka mariny ka inona ary zao no ataontsika? Zao miomany ianao hiaraka amiko aloha sa mbola andeha hianatra ianao io? Raha riva vao makany amin'ilay orinasa anaovako an'ilay stage zay fa misy taratasy tsy maintsy ateriko any. Ka andao ary nanafatra mantsy masera fa nisy taratasy nampitondrainy raha volony zany ony aho dia navatany tao amin'ny fiangonana. Zany tsara kosa zanyko sady za mba te handray vaovao avy any aminy vetivety fotsiny Radio Plus. Ny anareo mianaka miarabanareo aho ary mino sy manantena fa salama tsara ianareo mamaky ity taratasiko ity. Izaho koa tsy misy ahina ty fa ny gripa ny mamelikely ny tsy fahazakako ny atsika be aty amin'izao fotoana ny ririnina izao. Manahoana neny ao tsy dia malahelo akory. Za dia tsy mitsahatra ny mandeha feritreritra any aminareo mianaka. Mafy ny fianarana tsy maintsy miditra amin'enina maraina izay ary mirava miray atoandro. Ny asa nefa tsy maintsy enjehana fa bedy raha vao tarany amin'iray ora sasany vao miditra ny fiasana. Na izany aza tsy maintsy manao izay tratry ny haiko ary tsy maintsy tratrako ny tanjona napetrako. Tsy maintsy tanterako ny voady nataoko taminao roneny tsy asakana na arerahana na aretina fa vonona foana raha mbola velona koa. Ary mba nanahoany tady izay manantena kosa fa efa mba niova izy nanofy amatsy indray alina izay hoe niaraka ny sakafo teo ambony latabatra mahafinaritra sy voahaingo be ontsika efa mianaka sady feno faliana no nifankatiery. Mino fa ho tanteraka ny nofiko indray androany fa ho mariky ny fanampiako anareo sy mba ho fandraisako anjara amin'ny ady atrehanareo mianaka aty dia iny misy vola ray tapitra ariary alefako anareo mianaka. Ny karamako rehetra taty nandritra n'izay fotoana nisako izay reny ataovy izay mahafinaritra ny saina roneny dia fidio izay ilainy fianarana lahy sy ny fivoahan-lary tsika. Izay angamba aloha no azoko ambara fa mbola andeha hiverina hiditra any am-pianarana. Raha misy taratasy alefa dia lazao masera fa izy milaza ho aty amin'ny volana desambra. Zay fa manao velomanareo mianaka dia mampamanga ao amin'ny dada ao. Ravo ilay vavitokanareo. Indry le zanako dia tena lavitra tokoa mantsy ianao ravo Za nefa ty tsy afaka na dia ny amehana anao kory ary. Tanora kely iny dia efa mahavita manao an'izao rehetra izao fitsinjovana ny reniny. Aza mitomany aloha roneny marina fa malahelo azy neny fa sao dia arary eo nge ka hanahirany. Raha mba fantany mantsy ry tsiko hoe
le rainy angeka ny amotika ny tokantrano kelinay ny tia ny atongavany malahelo an'le zanako aka. Andraso aloha neny fa ohatra misy mandondony zany. Fa izy zany ry tsika. Misy olona mitady atsika ry neny. Miantso atsika fa hitandry zareo fanina tsy mahatsiaro tena tatsy anelakelatra ny tatso ny dada teo. Maninona? Fanina tany zany no dada dia netindry zareo fa tsy mahatsiaro teny. Ka inona nandrasanao fa tsy bataina miditra aty an-trano izy? Ka anganary tsika fa inona nandrasanao eo a? Za namboatra ny eto am-pandriana eto aloha natsorana azy. Aingany e! dia atao ahoana zany zao io neny? Ka inona moa zany no azontsika atao fa dia miandry an'ilay dokotera natsoinao teo zaniko. Ary maninona raha tonga dia hoentsika any amin'ny hopitaly izy? Zay zao ny hitako vahaolana aingana indrindra. Aleo aloha miandry an'izay olona sain'ny dokotera e. Rehefa tsy maintsy hoentina any izy dia zay tsika vao manomana ny entana. Fa zao mandeha any ianao makao amin'ny renentoanao. Ilazao ry zareo amin'izao zavatra mahazo any dadanareo zao. Ko raha tsy inonako za ve dia andeha ho any? Olona tsy mifampiteny amiko nandritra ny 4 taona very neny dia ka anabavindrainao neny aho e. Fianakavianao ihany koa. Sady raha sanatria maninona eto raha fidy tsy lazain'ireo fa no amsavitsika indray tato. Fantatro tsara mantsy ny toetra ny ramatoa io. Mandeha naingany ianao e. Fatao miverina sady tenao? Ka miverina fa tsy misy olona hony ao e. Le zanaka vavindry zareo iny eo fa miandry trano. Fa tsy ao ngany ny toanareo? Tsy ao fa lasa nanao vakansy any Mahajanga e. Dia inona ny lazain'le kalavendrana iny ka? Ataovy izay anaovanareo anazy ihany no fa anareo iny. Tsy misy idirandry zareo ony zany. Ay kosa, dia ho hitantsika eo zany. Ka neny koa ngeny tsy azoko e. Inona mbola ilazanandry zareo any? Efa hita fa tsy raharahanyko. Tsy maninona izany e. Zay tonga izay le dokotera fa mandehana vao e. Misy zavatra mahazo ny fianakaviako angambany ka. Tena ohatran'ny manofy ratsy be zany foana tato ato izay sady dada sy ny nodimandry mihitsy ny tao anatiny. Fa inona ary ny tena zava-mitrangany e. Za ty tsy afaka mba azo vaovao any akory. Ny fianarako ty mafy, ny asa enjehako, zany efa tsy misy fianakaviana na ray aza ty. Tena mila ho ajango tanteraka any ty ka. Sady mitataina tsy mahavita ninina. Nefa dia ho afoko ve ny fianarana tokony hatafita? Aleo rangahy ezaka hitady olona na adresy afaka andefasako taratasy hafandray aho. Ezaka kalarana telefona any amin'ireo ankizy ireo koa. Tsy maintsy hitako farak'izay aingana izay fa mitebiteby loatra aty me mahiandro manalina. Aza matahotra rafidy fa tsy hanaranao aho. Vadika ianao ninona zava-bitanao tamiko sy ny tokantranontsika. Tsy hamelanao irery zany aho. Tsy horavako amin'ny zavatra tsisy dikany ohatr'izao ny fiainan'ny tokantranoko. Matokia ianao fa tsy maintsy ataoko izay hanavotananao sy ny hahasitrananao tanteraka. Neny. Ahoana tsika? Mila volaingana fa ilaina zao dia zao ny reto fanafody reto nefa...
aza matahotra ianao fa efa nomaniko reto volo reto ivitianana an'ireny e. Inona? Fa nahoana ny volana nefa ny anabaviko no olanina amin'ny oranga io? Ilayntsika amin'ny fiainantsika mianaka angeriny iny e. Sady efa izay koa ny ataony nanomezany antsika azy. Ka efa izay ny fanapahan-kevitra e. Tsy hanome tsy miana amin'izany raha fa fantatro ka. Sady ninona raha tsy toetra nataon'io lehilahy io tamintsika dia vadiko foana io. Rainareo menatà foana io ka. Ka sao dia mba tsy rariny kosa izany e. Marina e. Rariny sitsiny izany matoa ataoko e. Ary aza mijanona fotsiny eo ianao fa tonga dia mandehana avy dio aingany reto fanafody reto e. Reto ny vola. Fa aiza zany efa maty ve za? Oay, taitra nga ianao? Misaotra n'Andriamanitra fa mivaliany ihany ny vavako. Andraizany hafaliako. Fa iza moa ianao? Dia aiza ty toerana misy aty? Aza mbola miteny betsaka aloha ianao Rafidy a. Mbola reraka be ianao. Maka aina tsara aloha fa marary ange ianao dia ety amin'ny hopitaly tsika e. Hopitaly? Fanga... Toneo aloha ny fonao e. Dia andrasy vetivety eo fa hiantso dokotera a. Aza mihetsiketsika mihitsy aloha ianao e. Andray taitra ihany le vadiko rehefa tsy nahatsiaro tena nandritra ny herinandro. Zaho efa tsy nenitsony hoe mbola ho avitra ve ny ainy. Ay tena mamaly vavako zao Andriamanitra ao ambony ao zao. Ary fanakaiza koa ary le dokotera e. Sika ty mbola tsy miverina. Ay, reka izy ka. Dokotera! Raha mianta, tsy mendrika ny azo an'izao fitsaboana ataonao azy zao a. Tsy mendrika ny mbola iaina sy ho vely eto tany koa. Fantatro fa mafy loatra ny nampitondraiko anao e. Mafy ny vono sy ny dariko anatoko. Ka naninona nefa mbola miverina ihany ianao e. Naninona tsy tonga dia nody tany amin'ny mandrakizay tany. Petra tsara ianao ritsika. Misy antony mahatonga mbola ataony ao ambony ho tafaverina hiaraka amintsika indray ny rainareo. Aza sakanana izy raha mianta. Tena marina ny laritsika. Tokony tsy miverina tsony saingy tsy mandahatra nge zahay. Izy ny tompony aina ka ankehitriny fantatro fa tsy hamela mihitsy nareo telo mianaka tamin'izay vitako. Tsy mampaninona anazy zany satria izay mihitsy ny sahaza. Mendrika any tsy azo akorina dia famindraponareo ary. Rafidy a, marina fa nataonao reny rehetra reny. Marina koa fa nataonao tsinitsinina ny tokantranonao. Nefa Rafidy tsy maharava ny fitiavako anao zany a. Tsy mahavery ny maharaintsika sy ravanao ihany koa. Aza manahy ianao fa mamela anao a. Mamela anao amin'ny foko manontolo a. Za kosa aloha neny tsy hanaiky an'izany a. Ko raha tsy moramora ny nanaovan'ny oranga io anaiko. Efa manaiky lesy aza matahotra laha fa efa niantso polisy atio. Polisy? Fa polisy atao inony? Nitolo-batana tany amin'ny zareo ahy. Nitolo-batana satria mendrika ho saziana noho ny vono sy ny latra nataoko tamin'ny vady aman-janako. Efa salama tsara ankehitriny ka tsy manina intsony raha nala ny sazoko eny am-ponja amin'izay. Vady? Dia vita anao ve? Fa ianao ve Rafidy maninona? Any am-ponja ahoana? Ka zay no mariny. Tsy vita an'izany ihany koa fa io. Jereo io anaty gazety io. Fa misy inona tsika? Andraso hoe tratra ireo olona 5 mpanao afera maizina tamin'ny fangalarana fiara teto Antananarivo. Ka vehivavy ny iray tamin'izy ireo. Ny 4 efa nahiditra ponja fa ny iray kosa ny mbola karohana amin'izao fotoana izao. Dia inona no idiran'izany e? Ka za io ray mbola tedaviny io raha mianta.
jereo fa misy sary eo ambany reo litsy. Eny marina tena nentosa ry dada to reto ry neny dia ny zanany dia misy olona hafa koa. Fa izy ary zany mba hitsidika anaty ampondry zany. Ohatry ny efa rotoana mahery mantsy ihany tsy mba nisy nijery tety. Sa ve raha mianta? Tsy mino an'izany anefa ka. Aleo aloha jerena dia hita eo Iny dada fa iny tazako mivoaka iny. Ary lasa antitra vetivety izy zany ndry dia izao moa sisa ny faranao ry dadako. Fa angandry ravo. Dada hitako ihany ianao. Ndray tonga dia mifiny le zanako. Dada fa dia nanina loatra ianao navita an'izany toetra ratsy zany. Tsy fidinoary ravo tsy fidinoany nanao an'ireny rehetrarehetra ireny. Fa fidinoan'iza ka? Nisy naprisika zany ianao nanao an'ireny? Jambena ny fitiavako ny anabaviko loatra ry ravo. Tsy tao an-tsaiko kory hoe teo nareo vady aman-janako. Rendriky ny rendrarendra sy ny fitiavam-boly. Nahatoky an'zareo loatra dia lasa niara-ndroboka tamin'ny afera malotony. Fa afera malotony inona? Le resaka fangalarana fiara? Zay mihitsy ry zanako. Za mihitsy ary nge no atomikotroka an'ireny. Za no mitadiny client ary za ihany koa no mangalatra ny fiara. Andray ry dada malahelo anao loatra. Fa ono ahy inona ny tokony ataoko mba hikarakarako famoahako anao aty? Tsy vitako ry dada ny eritreritra hoe migadra aty amponja indray koa. Tsy maintsy tafavoakako aty ianao. Na ohatrina ny sarany. Tsy ravo za mihitsy no nisafidy izanona taty. Tsy mendrika natao hoe lehilahy ray mpianakaviana mantsy ny toetra nasehoko anareo hatrizay. Tsy mendrika ny antsoinareo dada akory ary ahy. Ka azaho mena tsira ary ravo raha isafidy ny gadra aty analany sazoko. Tsiry dada tsy manaiky an'izany mbola ilain'ny tokantranonao any ianao Tsy ravo manandanja loatra ny herim-pona asehon'ny reninareo. Eno fa na dia za ty mirery ety ary amin'izao fotoana ety amponja vao mahatsapa fa tsy haresy ny herim-pomba hivavy noviana. Mandeha andry moa dia karakaro tsara ny tokantranontsika. Atovy toy ny hoe mbola eo foany dady. Rehefa manam-potoana nareo dia mba jerijero ihany Reny areo teo herim-pomba hivavy. Tantara indray miseho nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantotosy Ajarandry.